Fanomeravantsika tsirairay avy indray amin'ity fotoanany io ty fotoana izay fifanaovantsika ifampizarantsika ny teny mamy teny soa azozika fahasoavana avy any an-danitra. Matoko fenao fahasalama tsara ary ambinina ianao ara-panahy ary tahaky ny izany ihany koa ny nofinao. Matoko feno koa fankasika ny tanan'Andriamanitra satria ny fanan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra miara-miasa arak'izay efa nizaraintsika dia mbola hiasa indray ary hikitika anao indray izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka tsika ary alohan'ny fizarana izay fanaovantsika. Raha ny sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, totra sy mankasitraka anao izay amin'ity fotoanan'io ity indray, fotoana izay efa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana hoe fizarana teny, azonay hery sy fahefana indray anohatra ny Satana, azonay mampiasa ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ary azonay ihany koa mifandray amin'ny fanahinao masina, azonay an'ilay tena mamy, ilay tena tsara indrindra avy ao am-pony iray. Tea fantatra ary tea halalanao foana zay raha eo ka mitenena fa menanao zahay, tenenao aminay inona ny sitraponao, tenenao aminay mba tsy hilonao anatin'ny tsy fahalalana intsony zay, fa tenenao aminay ilay fahamarinana. Ianao irery amin'ny fanahy masinao no ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo, afaka manazava, afaka mampiseho, afaka mananatra, afaka mikonsole anay ary afaka mampianatra anay izay momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy izay rehetra sitrahanay tamin'ny alalana noloran'i Jesosy Kristy Tompo, ny sakrifisy ny tenany sy ny fiainany mba azonay fanasitranana, azonay délivrance ary azonay ilay fiainana mandrakizay. Misaotra ray eo ny amin'ny eloka izay voafafa, misaotra ihany koa amin'ny vatanay izay salama tsara, ary misaotra amin'ny zava-tsoa rehetra izay mbola isitrahanay ety ambony tany, izay efa isitrahanay sahady satria ny vie éternelle ny fanananay, ka tsisy tsony tahotra na dia ny kely ary ny amin'ny fahafatesana, ny fahafatesan'ity nofo ity Tompo. Misaotra anao zay ray eo ny amin'ny olona ambadika izao fandaharana izao, ny amikasika ao fanahy masina, ianao no mbola manasitrana hatrany amin'ity androandroany ity, ianao no mbola hikasika sy délivrer indray, ary ianao Tompo mbola anova fiainana, hamadika tantaram-piainan'ny olona indray amin'ny alalan'izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fizarana ataontsika dia be da be ny olona mangataka audasy na hoe mangataka fahasahiana, mangataka amin'Andriamanitra hoe mba omeo audasy hitoriako, na hoe mangataka amin'Andriamanitra hoe omeo fahasahiana ahafahako mitory any am-pianarana, any am-piasana, amin'ny ray aman-dreny, amin'ny zanaka. Vavaka tsy tokony atao zany ary vavaka diso fangataka ilay izy, araka ny tenin'i Jakoba hoe mangataka ianareo izy fa tsy mahazo satria diso fangataka ianareo. Au fait ny audasy na ny hoe fahasahiana tsy zavatra tokony angataka, tsy tokony angatahana intsony ilay izy. Voalohany indrindra, Paoly dia niteny tamin'ny Timoty hoe zao izy tadidio tsara fa fanahy mahery ny ao anatinareo fa tsy fanahy osa. Fanahy osa zany fanahy tahotra zany, fanahy misy doute zany, misy crainte zany, fanahy tsisy fahasahiana zany. Na zay verset iray nitenen'ny Paoly apôstôly ary Timoty zay fotsiny ary dia tokony efa ampitrotra antsika hoe oay, fanahy mahery ny atao anatiko. Ianao zany mila mahafantatra an'io fanahy masina mihitsy ny fomba fiasana, fomba zao fantarana, izy tena te hiara-iasa aminao izy, ary izy tsy afaka miasa raha tsy amin'ny alalanao zanak'Andriamanitra. Amen. Ianao zany vao nanomboka hoe nisy toriteny ka naresy lahatra anao dia mibebaka ianao dia nanetry teny ianao niverina tamin'Andriamanitra ray, ninon'i Jesosy Kristy zanaka ianao dia nandray ny fanahy masina. Zao natoko voalohany 1:12 zay mandray azy dia lasa nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia Romana 9:9 koa dia miteny an'izany hoe rehefa mandray ny fanahy masina tsika ozy izy averintsika matetika zay mifandraisana amin'ny fanahy masina, satria tena averina le satria tiako mihitsy ianao mba hanana firaisana amin'ny fanahy masina, satria zava-poana ny maha-kristiana anao ary tsy ho disciple ny Kristy mihitsy ianao raha tsy amin'ny alalan'io fanahy masina io. Tsy ny fahaizanao teny, tsy ny fahaizanao tsy injery maimbo ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ny fitondranao baiboly eny an-tanana akory, fa le baiboly io lasa voasoratra ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ao anatinao miara-miasa. Zay le mahatonga le signe sy prodige sy miracle zay andrandrahan'ny olona foana hoe mba hitrango eo amin'ny fiainana. Amen. Ka zao zany ny audasy na ny fahasahiana tsy angatahana le izy,
fa zavatra efa anananao izy zavatra efa miaraka amin'ny fanahy masina. Mila fantatrao ary zanak'Andriamanitra isana fa fanahy masina io rehefa miditra ao anatinao dia ninona fanahy hafa satria fanahy ray ihany avy amin'Andriamanitra dia io fanahy masina io fanahy sans aise hoy isika izay esprit sans aise fa ny esprit impur dia avec aise satria esprit izy tsy afaka izy tsy omniprésent na omnipotent na omniscient zany hoe ny esprit manetsika ny tananao angalatra tsy mitovy amin'ny esprit mahatonga masonao tratra ny convoitise na hoe tratra ny avijangajangana ohatra. Ny esprit miasa any amin'ny sofinao esprit hafa daholo esprit familier moa zany no fomba fiantsika azy ihany koa en globalité. Fa zao io fanahy masina io rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray dia tena makatoerana izy. Zay le nahatonga amin'ny Paoly ihany koa miteny 1 Corinthiens 6 manomboka verset 17 à 20. 1 Corinthiens 6 17 à 20 ny amin'ny hoe ianao dia tempolon'Andriamanitra, tempolo ny fanahy masina. Ary raha tempolo ny fanahy masina ianao dia izy mihitsy manapaka ao anatinao hatrany an-tampondroka hatrany am-paladia. Dikan'izay le fahasahiana zay angatahanao, le audasy angatahanao diso petraka mihitsy le vavaka angatahanao amin'izay amin'Andriamanitra. Mila fantatrao mihitsy zany ohatry ninona le puissance ny Saint-Esprit, ohatry ny ahoana le fomba fiasan'io. Rehefa fantatrao zay dia tsy matahotra intsony ianao mijorona eo anatrehan'izy eo anatrehan'izy mba hainao ve amin'ny fomba ahoana ny joroanao anatrehan'ny Satana mandroaka azy, amin'ny fomba ahoana ny joroanao anatrehana devoly anankiray na olona demoniaka anankiray raha tsy fantatrao ny herin'ny fanahy masina ao anatinao, miasa ao anatinao. Ahoana ny ametrahanao tanana ka hoe assurenao fa hiala le aretina rehefa ametra tanana marary ianao raha tsy fantatrao hoe ohatrin'iza le puissance amin'ny fanahy masina zay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mifono ao anatin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zavatra tiako tenena dia zao hoe ianao zanak'Andriamanitra io zany dia efa le plénitude an'i Jesosy mihitsy ny ao anatinao ary izy moa miteny izay foana. Ny plénitude mihitsy hoe zany Polosiana izy miteny zany, Efesiana izy miteny zany tena le plénitude ny fanahy masina tao anatin'i Jesosy miasa ao anatsika. Jesosy mihitsy ny arany no niteny eo amin'ny Jaona 4:10 amin'ny Jaona 14:12 fa ny ataoko kosa izy ny ataony ihany koa ho an'ireo izay mino. Ny zavatra takina aminao zany raha ohatra ianao ka tsy manana audasy, raha ohatra ianao ka ohatra hoe mbola tsy manana ny audasy io na tsy manana le fahasahiana, ny finoanao mihitsy zany mbola tsy ampy. Ny qualité anao mihitsy zany, ny qualité am-pinoanao zany mbola tsy ampy fa tsy hoe ny quantité amin'ny finoana raha miteny hoe ny finoanao mbola tsy ampy. Le qualité amin'ny finoanao mihitsy ny mila diovina. Ka ny fandiovana ny qualité amin'ny finoanao dia ny fihinananao teny tahaka ny fihinananao sakafo mba azonao hery. Ny fikotrananao ohatry ny hoe olona manao musculation anankiray mikotrana mba azona hery, mba hiavahana amin'ny olona rehetra. Azonao ka ianao zany ohatra ka mitady audasy, ianao zany tsy hoe mitady audasy fa ohatry hoe te hanana an'izay audasy te audacieuse na audacieux te olona sa manana an'ireny ohatry hoe osotry ny évangéliste reny fantany hoe inona le fanahy ao anatiny, fantany hoe inona le puissance. Azonao tsara angamba le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao mihitsy zany mila convaincu amin'le hoe tenin'Andriamanitra zay renesinao Romana 10:7-12 amin'ny fanfinoana avy amin'ny toroteny avy amin'ny teny Kristy ka ny teny Kristy dia ao anaty Baiboly, teny Kristy dia renesitsika amponompon'Andriamanitra, teny Kristy dia révélation omeny fanahy masina antsika. Dikan'izay dia tsotra fotsiny. Ianao zany mba hahatonga anao hoe mivoaka le audasy, mino amin'ny fo anao Romains 10:10 ihany koa amin'ny fo ny inoana zona famarinana ny vava, ny tenenana ny zona famonjena. Dikan'izay rehefa mino ianao, mihaino ny sofinao dia mino ianao dia libéré amin'le tsy fahalalana ianao libéré ianao satria azonao le vérité, lasa mahazo hery ianao amin'izay, lasa mihita le fanahy masina, lasa ohatry ny hoe memanify ianao. Izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy mihena manomboka mihena amin'izay le mahaenao io dia lasa mahatonga an'le fanahy masina, miemanena hoe se manifester à travers nous zany, nous les chrétiens na nous les fils de Dieu. Azonao tsara ka ianao mihitsy zany mila convaincu aloha amin'le teny, ohatra hoe amin'ny resaka fanasitranana ianao mihitsy mila convaincu hoe ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana ary ametra tanana dia ho sitrana.
azonao la izy zany antsoina hoe audasy fa tsy hoe mahagaga be mihitsy n'la pasteur na mpanompon'andriamanitra sasany reny hoe ha tena raha za zao nametraka teo ve dia sura ve fa reo vo misy izay doto ny anaran'izay crainte ny anaran'izay efa pozina mamotika ny foanao zay nefany a raha tsy amin'ny finoana tsy afaka mahita sitraka amin'andriamanitra tsika amen. Ianao mihitsiny zany rehefa convaincu ianao hoe azonao tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra le hery sy fahefana azonao tamin'i jesosy ny hery sy fahefana dia maninona miasa ianao tsy menatra ianao ahoana moa no nahatonga anao ianao io zay ambadika izao fandara zao ahoana no nahatonga anao nino an' jesosy kristy tompo nisy olona nitory anao ne nisy olona nitory anao momba an' jesosy dia niraisinao ampinoana tao anatin'ny fonao la izy dia nanomboka niasa ny fanahy masina ny fanahy masina hoe tsy hitanao ny fiasany fa le vokatra ny tonga dia hitanao amin'ny fiainanao hoe ay zao ohatr'izao nitoetrako taloha ay zao fiainako ohatr'izao taloha fa tena niala le izy satria tonga ny fanahy masina miinstaller le personnalité en Christ mihitsy ny ao anatintsika ao fantary hoe izy ianao raha ohatra ianao ka mbola tsy manana an'izay audasy zay na hoe mbola midote amin'ny resaka audasy sy ny resaka hoe fahasahiana zay so ianao dia mbola tsy manana fanahy masina. Nisy fotoana Paul nandalo tany Efèse ao amin'ny acte 19 dia ireo olona ireo efa milaza fa disciple any Kristy nefany tsy fantany akory ny fanahy masina ary be da be mihitsy ny kristianina tsy mahafantatra momba ny fanahy masina tsy fantany akory inona ny asany fa tenenina fotsiny hoe Andriamanitra dia ray zanaka ary fanahy masina hatreo fahalalana ny anaran'izay fa tsy connaissance ny connaissance le tena connaissance hoe avy amin'ny hoe connaître fa tsy mijanona eo amin'ilay savoir fotsiny ny savoir tout le monde mahafantatra tout le monde mahalala fa Jesosy Kristy tompo dia tonga teto tany